moa dia io le asanay zao efa misy 2 taona zay vao nahazo vola tamin'ny manampiana amin'ny fiariana. Zao nivokatsy ny asanay dia voalohany indrindra dia nisy fahasoavana anay ny azo ambola amin'ny fiariana. Zao zao nivokatsy dia izy moa tablet zao nisy vokatsy. Raha tsy nisy an'io zay zao dia nitavela mba isaorana mpitondra isoany Andriamatofiloha hoe fanampiana anay amin'ny fiariana zay. Zay ngamba ro azoko ambara dia arak'izay moa irania nitohizana. Ny agnatanay vola tavela dia ny fahamelomanay le bassinay reo maty tanteraky. Fa misy 2 taona mahery zay dia naka vola aminy zay zany anamboara le bassin io dia velo le bassin zao. Eo amin'ny bassin 36 bassin zao velo tamin'ny vola fiariana. Dia zay zany. Tsisy bassin ariary ray mihitsy ny velo taminay tamin'ny fotoana io. Raha tsy fiariana zay tsy nitavoaka salama. Eo amin'ny 18 tonnes par mois. Zay zany amizao tsika miteny zao. Talohan'izay zany namokatsy 25 tonnes par mois. Amin'izao 18 tonnes par mois. Fa mihena le vokatry manko zao fa tsy le rano efa miha-matsatso. Matsatsa le rano mamy. Isikoloany matetika matsatsa le rano mamy. Fa mihena le rano fa tsy basy intsony le rano. Miandry kely hafanandry aman'izay dia mahery. Zay zany isaorany ny responsable fiariana e Toliara. Misaotra ny Andriamatofiloha Anjaina nanome fanampiananay tahaka izao. Engane mba hitohy ny fiaraha-miasa.